tsapa hoe misy zavatra be dehibe zany azo nitrandrahana teo manodidina nefa reny lasa salama hoe nipetra-potsiny tao anatin'ny teo alohan'ny tsy fafehezana ireo le fitaovam-pifandraisana ireo. Ray volana taorian'ilay fiofanana zany tena tsapako hoe tena nisy fiovana ngezabe. Zavatra anankiroa zany tena tsapa dia voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy nanamboatra fomba ahafahana mifehy fotoana satria tena niangeza ilay fifandraisana dia ao anatin'izay fomba hifehezana fotoana izay dia tena hoe tsy maintsy misafidy hoe ilay fitaovana iny amin'ireo ilay fitaovana hifandraisana ny anaran'ireo no tazomina sy ampiarina dia anisan'ny voatazona ao anatin'izay zany ny resaka Skype, ny resaka Facebook dia ampiarahana amin'izay moa zany fanatanterahana ny blog sy ny zavatra hita hoe manan-danja. Raha le antony mahatonga le fiovana zany eo anivinay amin'ny fikambanana fivonana tatsaha dia tsapa hoe somary nitokamonina ihany ilay toerana nisy teo aloha teo anatin'ireo le fifandraisana samihafa dia rehefa nahazo an'ity fiofanana ity dia tsapa hoe misy mpisehatra maromaro manodidina izay tsy hita. Azo lazaina hoe enclavé zany taloha dia rehefa vita ilay fiofanana dia misokatra izay fifandraisana izay dia lasa tena hoe aingana be zany ny fiodiny dia lasa miteraka n'ilay hoe tsy maintsy mandamina ny fotoana hifandraisana, tsy maintsy nampiasa fitaovana isan-karazany. Hita ihany koa zany ary tsapa koa fa ny filana fitaovam-pifandraisana zany dia tena lehibe tsy vitan'ny hoe ordi sy manenjika connexion intsony fa tsy maintsy niditra tanteraka amin'ny hoe fampiasana tablety sy telefona izay ahafahana manao fifandraisana mba tsy hanariana zany ny zavatra tokony hifandraisana amin'ny manodidina. Dia rehefa atao hoe nisokatra taorian'ny fiofanana ny fahafahana mifandray iny zany lasa tena hoe antony manokana nanosika an'ilay fiovana taty aoriana. Efa manomboka maromaro le ataontsika hoe mpiara misalaha voasarika sy lasa maka contact aminao raha zany hoe misy zavatra ohatr'izao ataonay ohatra hoe resaka mécanisation ohatra na hoe resaka produit samihafa nivelany any reny zany anisan'ny zavatra vaovao na vokatra azo lazaina ao anaty taorian'ilay fiovana sy nanaovana fiovana. Dia eo ihany koa ilay namana ilay niaraka niofana izay samy manana ihany koa ny ataontsika hoe réseau-any reny zany nanitatra n'ilay fifandraisana avy hatrany. Raha jerena zany ny ataontsika hoe toerana nisy talohan'ny fiofanana sy taorian'ilay fiofanana taloha ianao zany mety hoe any amin'ny andraikitra sy ny asa vao tena mikirakira amin'izay fifandraisana izay fa amin'izao fotoana izao ianao zany na any an-trano naizanaiza eny an-dalana ara dia voatery ianao tsy maintsy manokatra hoe inona indray zavatra mitranga ao anatin'io le réseau koa. Iny fois ianao zany nampiasa an'ilay fitaovana web 2 dia nanao inscription tao anatin'ireny fitaovana tsirairay ireny raha tsy teny ohatra hoe ny Skype, ny Facebook, ny Twitter sy ny sisa dia rehefa tafiditra ao anatin'ireny ianao zany dia salama hoe nitombo azy ilay olona hifandraisana dia tonga dia natsiaro ianao hoe tsy araka ao intsony zany le fifandraisana amin'ilay olona isan-karazany.